ravana malala mpifaliana zontsika miona toy zao hamaky ny tenin'andriamanitra andray fampianarina tsara koa mofinaina sakafompanao antsika ny amin'nytiony ity ao aminareo ny ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana amen. Alasinainy 7 jolay 2020 ivanjinantsika lohateny hoe manaiky ho iraka mpino andeha riavana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Anantranao ary Andriamanitro mpanjako sy ankalaza naranao mandrakizay dory, ankalazanao isan'andro aho sy idera naranao mandrakizay dory. Lehibe Jehova ka tokony iderainy indrindra ary sakatry ny saina ny fahalehibiazana. Taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no sainjo. Amen. Jesús,
mivavaka isika. R'Andriamanitra aranay izay ny an-danitro, nisaotranao zay fa novelominao tratra zao herinandro vaovao zao indray no ny fitiavanao no ny fahasoavanao. Koa mideranao zay tompo mankalaza ema mivoninahitsy inaranao fa miendrika anao loatra zany fa Andriamanitra tsara ianao. Dia mamindrafo aminay ary mamelany elokay. Iasa mehery aminay tompo fananao masina amantaranay fa tokony anaiky ho hiraka ao zahay. Aminaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika amin'ity unité dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Eksodosy. Eksodosy toko 9 ny 1 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Aroa Jehovah tamin'i Mosesy, ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery nandefasany azy, ary ny tanako mahery nandroahany azy amin'ny tany. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe Jean Jehovah, ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy to nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nafantarany azy. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivahiniana izay efa nivahiniany. Ary koa izao efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay ampampony Egyptianina ka dia tsaroko ny fanekeko. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo aho, ka nafaka anareo amin'ny fanompona azy. Ary isandry ahintitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo. Dia alaiko ho ahy anareo, ho oloko ary ho Andriamanitrareo aho. Dia ho fantatrareo fa izao Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo. Ary zaho ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanàna omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko lovo anareo zany, izao Jehovah. Ary Mosesy nilaza zany tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niaina Mosesy noho ny fahorimpana sy ny fanompona mafy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe makanesa ao amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta ka mitenena aminy mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary Mosesy niteny teo anatrehany Jehovah ka nanao hoe indro ny zanak'Israely aza tsy niaino ahy, ka ahoana no hiainony amin'ny Farao ahy, fa izao tsy voafora molotra. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao teny azy ho entiny ho any amin'ny zanak'Israely sy ho an'ny Farao mpanjakan'ny Egypta, mba hitondra zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egypta. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy tonga hitady sy hamonjy ny very. Mofinaina ho antsika an'io ka noranitsika teo Eksodosy toko 9:1-7:10. Tantara milaza namaren'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy. Koa niraka iran'Andriamanitra dia zao mampahafantatra ny anarany. Mampahafantatra ny anarany. Niverina inefatra eto amin'ity mofinaina ity ny anarana hoe Jean Jehovah, ny 12, 9, 17, 18, izay manamafy ny fahefany sy anehoan'ny tenany koa fa Andriamanitra tsy toy izy, ny 13. Nasian'Andriamanitra nambara Mosesy io anaran'io ary naverimberina mba orenesiny izy ireo manoloana ny tontolo misy azy, dia ny fampanantenana ny amin'ny fanafahana azy ireo teo ambanin'ny fanapahan'ny Egypta. Io anarana hoe Jehovah io no mampisongadina ny sery aizany maneho sy manatanteraka ny zavatra nampanantenainy. Ry havana malala, raha misy geja mahazo na mamatotra avy amin'ny Satana, tsarovy fa ny fanonana ny anaran'i Jesosy Kristy no vahaolana voalohany azona fanafahana. Iran'Andriamanitra sika ilazany amin'ny olona rehetra. Niraka iran'Andriamanitra koa dia zao milaza ny teny fampanantenana. Laza ny teny fampanantenana. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona no amonjeko anareo. Ny 15. Teny fampanantenana nomena ny zanak'Israely zany mba neken'ireo mandrakariva ao an-tsaina fa tsy misy hafa hamonjy azy ireo afa-tsy Jehovah ihany. Tsy hoe fanafahana ihany nataon'i Jehovah amin'izy ireo, fa eo koa fampidirana azy ireo ao amin'ny tany izay nanangana ny tanàna omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Jesosy Kristy koa ry havana malala
dia nampanantena fiainana marak'izay ho antsika zay mino azy. Zany lova tsara ho an'izay mpanarady azy ny manaky ny teniny. Mino fa tsy ho foana akory ny fanantenanao raha mbola eo ny tompo. Ray zany ry havana dia n'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra mofinaina nomeno anay izay milaza fa ny hirakiran'Andriamanitra dia mampafantatra ny anarany sy milaza ny teny fampanantenana. Tompo, mivavaka anao izay ho an'ny firenenay izay nametrahanao anay. Vonjeo izahay ny amin'ny zava-misy ankehitriny. Fantatrao izany Tompo, ko aperaka fiainam-pialan-tananao azona mandroaka ny asa maizina sy ny ratsy anjaka eto amin'ity firenena ity. Fa ny fahasoavanao ilay fananao masina no anjakaka ambany fitahinao ary indrindra anaovana ny marina mandrakariva. Tompo, sitrano ireo marary, ampinono ireo manamanjo, ampirezo ireo manitra sahirana sy ireo zokiolona ary ny ambany fitahinao trano izay. Miasahanao Jesosy amin'ny ady ny seolany etsero ary dia ampirezo izay ny fiazakazahana indray isan'andro, ny amin'ny asa fivelomana, ny amin'ny adidy aman'andraikitra ny tokantrano, ny amin'ny fianarana, eny amin'ny zavatra rehetra. Dia miarovanay. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay nampahanatra anay ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anizy anina saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa finoana ry havana malala ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana anie ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokisana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra ty an'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.